Omaly alatsinainy no natolotra tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny lanonana natao tao amin'ny valanjavaboary Mikea. Ny taratasy manamarika fa tafiditra ho isan'ny lova iraisam-pirenena ny UNESCO ny ala maina andrefana. Valanjavaboary enina no voakasika amin'izany, isan'ireny ny Ankarafantsika, Mikea, Tsingibemara, Tsimanampetrotsy, Analamerana, Ankarana. Araky ny voalaza ny Madagascar National Park dia manasongadina ny arena voajanahary miavaka sy ny fizotry ny tontolo iainana manan-danja maneran-tany. Hita amin'ireo toeran'ireo ity fankatoavana iraisam-pirenena avy amin'ny UNESCO izay azo tamin'ny taona 2024 ity. Anatanteraka tsy ho ela ny fanombanana manasa-dalana ny asan'ny Voamera Malotena amin'ny sahana fividianana na ny CENI. Isy arak'izany ny atrikasa fanombanana anatiny mba handinihana traikefa azo tamin'ireo fividianana fanesy ary homanana amin'ireo fividianana ho avy. Isy ihany koa ny fiangonana ny hevitra misehatra isan-karazany na mpisehatra politika izany na mpanara-maso ny fividianana. Hozaraina amin'ireo mpisehatra ny vokatry ity atrikasa ity nanamarika ny filohan'ny CENI fa dingana iray tena ilaina mba hampitony ny fiarahamonina ity fanombanana ity ary mitoetra ny asa hoy izy na dia tapitra aza ny fividianana ankabehany. Angonina arak'izany. Orinasa malagasy miisa 120 sy orinasa avy any Emirats Arabo mitambatra miisa 250 no mandray anjara amin'ilay hetsika Madagascar Dubai Business Forum izay nisokatra androany. Avy amin'ny sehatra maro samihafa izy ireo, tanjona amin'ity fionana ity ny hanamafisana ny fifandraisana ara-toe-karena sy ara-barotra amin'ny alalan'ny fitadiavana mpampiasa vola. Ifantoka amin'ny resaka lehibe toy ny foto-drafitrasa, ny fambolena, ny angovo ary ny teknôlôjia ny resaka. Nanomboka omaly dia efa nisy ny fionana isan-karazany teo amin'ireo samy tompon'andraikitra. Nivoaka ny fizarana isam-bondrona ho an'ireo firenena tafita hiatrika ny fiadiana ny amboara iran-tany. Ho an'ny basketball lalaovin'olona 3 izay atao any Mongolia manomboka ny 13 Jona. Tafita hiatrika izany avokoa ny ekipam-pirenena malagasy lahy sy vavy izay samy tompon-daka ny Afrika. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia iray vondrona amin'ny Chine, Pologne, Italia ary Australia. Ho an'ny sokajy lehilahy kosa dia i Serbia, Allemagne, Belzika ary Australia no iray vondrona amin'ny Madagasikara. Samy vondrona avokoa moa misy ny ankoay lahy sy ny vavy. Feo ny tanteraka ireo ekipa valo hiatrika ny ampavalon-dalana amin'ny fiadiana ny amboara Madagasikara. Eo amin'ny taranja baolina kitra tafiditra amin'ireo ekipa tafiakatra ny LGK Plus izay tompon-daka farany ka natevin-darana ireo ekipa 7 hafa nahazo ny tapakilana nandritra ny farany herinandro. Resin'ny LGK Plus ny FC Wagner avy any Androy tamin'ny lalao toto-saina ny alatsinainy teo teny amin'ny kianja ny LGK Plus. Toy ny lalao toto-saina tamin'ny alahady izy ity izay tsy maintsy nitapahana noho ny tsy fahampinjiry teo amin'ny minitra faha-90. Tsy maintsy naverina ny lalao tamin'ny minitra faha-120 ny alatsinainy tamin'ny 2 ora tolakandro. Raha tsy misy ny fiovana dia hiatrika ny centre de formation de football Andoranfotsy ny LGK Plus amin'ny ampavalon-dalana hiady amin'ny FC Rouge ny Toulon FA, ekipa tokana tsy anisan'ny Pure Play Football League. Ifanandriny amin'ny Kosfa ny AS Fanalamanga ary ifanehatra amin'ny AS Avenir Sainte-Anne ny Adresaya.